Ny zavatra notsy diantsika androany zany dia teo ny trampokon'olona teny Mandrosoa ny fanamboarana ny EPP etsy Tanambao izay misy efitra enina misy riana izy io. Teo ihany koa fahavitana lalana etsy amin'ny kasety ary nidina ihany koa tsika nijery ny lalana taty amin'ny K4 izy io avy amin'ny le famatsimbola FDL ny trampokon'olona eny Mandrosoa izay efa andalam-pahavitana amin'izao fotoana izao. Dia etontsika ato anatin'ity fanamboarana ny tsenany Ivato ity. Tsara ny milaza fa ny trampokon'olona eny Katondravolo dia fa volan'ny Kaominina Ivato toy izany ihany koa ny trampokon'olona eny Mandrosoa ary ny fanamboarana ny EPP. Fa ity kosa dia ao anaty tafiditra ao anatin'ilay tetikasan'ny filoham-pirenena Rajaonaromampianina ka vola 11 milliards FMG no ety manana amin'ity tsena ity. Telo volana ny faharetan'ny asa ary tsy maintsy ho vita ao anatin'izay. Isika rehetra angamba mahita fa tsy misy tombon-dasantsy galanay eto na hoe parking ny NJ na hoe lasan'ny sinoa fa ho an'ny mpivarotra izy ity ary mpivarotra 2 no ampidirinao. Izany hoe ny mpivarotra tato anatin'ity tsena ity no tsy maintsy miditra ao anatin'izany tsena ny Ivato izany. Tsy misy vola alohan'ny mpivarotra fa ireo mpivarotra efa nivarotra hatramin'izay no omena ny toerana. Ireo tetikasa ireo dia hotokanantsika tsy ho ela satria amin'ny volana septambra vita avokoa ireo asa izay notsidiantsika tato anatin'ny Kaominina Ivato. Ny tiana tongavana dia tsy maintsy asongadina amin'ny vahoaka ny asa vita ato anatin'izany Kaominina izany mba tsy hisy ihany koa ny fifanenjehana eo amin'ny samy be ny tanàna fa samy miezaka manao izay ampandroso ny Kaominina dia mandroso azy ity firenena ity fa tsy ny Kaominina Ivato miezaka manao asa no tsikeiraina etsy eroa fa arakaraka rentsika ireny no vao maika irosoanay anaovanay dingana bebe kokoa anomezanay ny fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka izay tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka satria vola amin'ny vahoaka no alohany ato dia averinay amin'ny alalan'ny fotodrafitrasa. Ireo fotodrafitrasa ireo tsy mbola nisy hatramin'izay fa izahay no nametraka izany tony lalana lalam-potaka tsy mbola hoe nisy izany lalana izany dia novolenay lalana vaovao izay asoa ny mpiarabelona.